Faly miaona aminao sy ny akonanao amin'ny alalan'izao fandarana Herinandro masina izao. Amty talata fa 7 volana aprily 2024 ity. Ho aminao hatrany eny ny fiadanan'ny tompo Jesosy. Iantso sy ame voninahitra ny tompo sika amin'ny alalan'ny salamo fa 430 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Zay mivaky toy zao amin'ny anaran'ny tompo. Isotran Jehova lalandava aho, io ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ofaly. Miara makalazan'i Jehova amiko, aroka hiara mananatra ny anarany isika. Mitady an Jehova aho, de mamaly ahy izy, ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy reo ka miramirana, sady tsy mangahiahy ny tavany. Ity olo-manitra ity, ny antso, de ny hainy Jehova, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina azy matahotra azy. Amen. Ny hira fa 720 ny andiny voalohany sy fahatelo no ataontsika. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay zay any an-danitro, misaotra sy midera ary mbola manome voninahitra ny anaranao zay ankehitriny. Fa Andriamanitra lehibe sy matahotra tokoa ianao kanefa Andriamanitra fitiavana sy be famindrapo. Misaotra anao zay raha afaka mahantanteraka zao fandaharana Herinandro masina izao amty talata ity, zay atsiarovanay hatrany ny amin'ny lalam-panavotana zay fa nanavotanao anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao zay satria fantatray fa ny teninao de tsy mba voafefy, fa ny teninao de teny fiainana. Koa manatrehanay tompo ary mitarihanay hatrany amin'ny alalan'ny fananao masina, mba hatonga zay rehetra tanterahanay, mba hoanitra kasitrahana eo amasonao. De amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay solaovanay zany vavaka izany. Amen. Ny hira fa 2:16 ny andiny voalohany sy ny fahatelo no ataontsika. Aorin'izay dia ny diakona mpiara-miasa no amaky ny ten'Andriamanitra eloavan'ny vavaka.
mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay raha mbola afaka miantso sy midera ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao koa izay amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao izay narotsaka ao taminay tsirairay avy. Ka afahanay miaona amin'ny mpianakavin'ny finoana amin'izao fitandremana izao. Raha maky sy hay ny teninao izay dia mangataka ny fanahinao masina, hitari-dalana anay, afahanay miaino sy mandray izany teninao izany. Ary ny mpanomponao izay mbola hitondra ny teny dia tafiany fanahinao masina, hitory izany teny izany amin'reto vahoakanao tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Amaky sy hay ny teny soratra masina isika tompoko. Zany dia ho hitanareo amin'ny filazantsara araka ny Luka. Luka 2:20. Luka 2:20 raisitsika amin'ny andininy fa 4:20 ka hatsatra amin'ny fa 4:30. Raisitsika amin'ny andininy fa 4:20 ka hatsatra amin'ny fa 4:30. Dia ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray amin'ny atao hoe lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jetilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izao dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanarakahy tamin'ny fakapanahy niharitra tamiko. Koa izao dia manendry fanjakana ho anareo, tahaka ny nanendren'ny raiko ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka eo ambony seza fiandrianana, hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary hoy ny Tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo, ho kororoy ny toy ny vary. Nefa izao nangataka ho anao, mba tsy ho levina ny finoanao. Ary rehefa nibebaka ianareo dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy, Tompoko, vonona nanaraka anao aho, na ao an-trano maizina, na dia ao amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio, dia anda intelo tsy mahalala ahy ianao. Ray masino, manamasina anay ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andray ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra sika, izay akatsika ny afatra amin'ity talata ity. Dia ny Luka 2:20, ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Ao anatin'izay ahitantsika ny resaka ny fanaovan'i Jesosy sy ny mpianany raha niaraka ny sakafo izy ireo. Ka raha ity andininy fa 2:20 ka hatramin'ny fa 4:30 ity no jerentsika ary jerentsika manokana, dia misy dinika telo zay ny fanaovan'i Jesosy sy nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany. Ny voalohany dia hitantsika amin'ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 7:20 zay nanambaran'i Jesosy fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny atao hoe lehibe dia tsy maintsy manana ny toe-tsaina, ny toe-panahy, mpanompoana. Ary dia Jesosy no modely amin'izany. Fa hoy izy, fa izaho eo aminareo dia toy izay manompo. Eo amin'ny andininy fa 7:20 no ahitantsika izany. Ny zava-nisy mantsy dia izao, na dia niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona aza reto mpianatra reto, ary nandre ny fampianarany, dia tratra ny tahaka ny mahazo ny olombelona rehetra ny aretin'ny fitiavam-pahefana. Ka raha nandre ny filazan'i Jesosy izy ireo, fa tsy maintsy ho faty Jesosy ary tsy hoe intsony.
dia tonga ny adevitra ka nilazany hoe ary iza ary no lehibe indrindra ho amintsika, iza no aka ny toeran'i Jesosy. Ary zany no natonga an' Jesosy nanambara tamin'izy ireo mazava fa tsy mitovy ny am'izay hita eo am'izao tontolo zao na amin'ny jetilisa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na eo amin'ny mino. Eo am'izao tontolo zao ny mpanjaka zay manapaka azy no atao hoe tsy mampanompo azy no atao hoe manao soa, fa tsy mba toy izany kosa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra na eo am-piandry Jesosy. Zay lehibe ho Jesosy eo fanjakan'Andriamanitra na eo anivon'ny mpianatry ny tompo de ho tonony zandry, ary zay manapaka de ho tonony mpanompo. Ary dia nasehon' Jesosy fa izy no filamatra, izy no modely am'zany. Nasehony tamin'ny fanasana ny tongotry ny mpianany zany, fa na izy antsoina hoe tompo sy mpampianatra azy de nanasa ny tongony ny mpianany. Ry havana malala, ny fananana ny fanahy ny fanompona no tena fanehoana ny vavolombelon'ny tompo eo am'izay fitsanganany. Ary am'izao vanim-potoana sarotra dia avintsika izao no ny aretina zay rahantsika mahalala ny fanekena hifanompo, zany hoe ny fananatsika ny fanahy ny fanompona ka hifanampy, izany no ananatsika ny fandraisena ny areti-mandoza zay miatra amitsika izao. Fa ny faharoa zay resaka ny fanaovan'i Jesosy de hitantsika eo amin'ny 19:20 ka hatramin'ny 20, zay ilazany Jesosy ny amin'ny valim-pitiany zay rehetra miara-miaritra sy maharitra aminy. Reto mpianatra reto nateo aza ny fahalemeny zay voalazantsika teo hoe tratry ny aretin'ny fitiavam-pahefana de manana ihany kosa zay fahatsarany, ka nambaran' Jesosy fa izy ireo no niara-niaritra sy naharitra taminy teo anivon'ny fakapanahy zay nahazo ny tompony. Ovalin'izany kosa dia nambaran' Jesosy fa ananjara ka hinana sy hisotro amin'ny latabatry ny tompo izy, ary hipetraka eo ambony seza fiandrianany ho mpitantana ny olon'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ry havana, ahatsiarovantsika fa ny fiaraha-miaritra amin'ny tompo no iarahantsika kosa anamboninahitra aminy amin'ny andro farany. Ary zany no ananatsika ny fanantenana sy fahafahantsika miaritra ny sarotra mba hatanteraka ny fanantenantsika, de ananatsika voninahitra miara amin'ny tompo raha ho tonga amin'ny fanjakany sy seho amin'ny voninahiny izy. Ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao dia ny antoka zay ananatsika herim-po hiaritra sy hiaritra ny fijaliana rehetra ateraky ny zavatsarotra iainantsika de ny fananatsika fanantenana. Fa raha maharitra am'zany antsika de tsy foana tsikory zany fikelezana aintsika zany, fa hiara-maninahitra amin'ny tompo sika amin'ny fisehony. Ary ny farany zay hitantsika amin'dinika ny fanaovan'ny tompo teo am-pianany raha niaraka ny sakafo taminy izy amin'ny Luka 12:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30 ity, zay ambara ao amin'ny 2:30 sy ny 2:30. Nilazany Jesosy tamin'ny Petera fa isy ny fakapanahy ataon'ny Satana, ary Satana dia mikendry ny andavo sy anala ny mpianany, ny mpanaradian'ny tompo mo amin'ny finoana azy. Fa Jesosy nilaza kosa ny hoe zaho ivavaka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Hitantsika am'zany ry havana fa na dia misy aza ny fakapanahy zay ataon'ny Satana ary avelan'Andriamanitra mety iseho amin'ny fiainan'ny mino zany, dia izy kosa mivavaka mandrakariva ho an'ny mino, ho an'ny mpianany, ka voafetra ihany ny asan'ny Satana, voafetra ihany ny fakapanahy zay mety manjo antsika. Araka ny teny Soatra Masina hoe tsy manome fakapanahy
zay tsy zakantsika Andriamanitra. Mety hopotraka isika tahaka an'izay nahalavo amin'ny Petera, fa tsy natao ho faty, satria fantatsika ny tantara fa niary ny Petera. Ary ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao, aza mijanona eo amin'izay mety fahalavontsika, aza mety hipetraka eo amin'izay mety fahalementsika, fa maneke hiarina no mivavaka nataon'ny Tompo, ka ampahery sy fampahery ny namantsika. Zay ao anatin'ny fahaverezan-kevitra, ao anatin'izay mety fahalemena koa azy, mba hahatonga an'izy ireo ahita fa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mivavaka mandrakariva ho an'ny fiangonany, ho an'izay mino azy, mba hahafahan'ny fiangonana mifampahery. Yavana malala amin'ity talata masina ity ary, dia tomin'ny Tompo indray isika, anany fanahin'ny fanompona ka anana fiombonanaina tanteraka etrehana zo zavatsarotra izao. Ary hiaritra sy haharitra amin'ny fanarana ny Tompo ny fizonan'ny finoantsika, fa ho lehibe ny valim-potiantsika dia ny fiarahantsika ianam-boninahitra amin'ny Tompo. Misy tokoa ny fakapanahy, kanefa ny Tompo mivavaka ao antsika mba tsy alevina ny finoantsika, ary ho antsika zay mitoetra amin'izany finoana zany, mampahereza ary fampahereza ampiarabelo amintsika, mba sehoany mahavavolombelona antsika ny amin'ny efa nandresen'i Kristy ny fahafatesana, ka andraisan'izay rehetra mino azy koa ny fiainana. N'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fampirazana feno avy amin'ny fanahy masina mandrakariva. Amen. Aorianan'ny vavaka ataon'ny diakona mpiara-miasa dia ny fiarahana fanampiny 710, ny 107 no ataontsika. Ray io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ianao no nanao izao tontolo izao, ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra ao aminy. Misaotra anao noho ny teninao izay nomenao anay androany. Misaotra anao ihany koa noho ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Afatra izay manafatrafatra anay mba samy anetry tena, indrindra fa ireo ilehibe mitantana anay, na ny ray aman-dreny am-piangonana izany, na ny ray aman-dreny ara-panjakana, mba hahafahan'izy ireo manetry tena sy mitsinjo ny madinika indrindra ao anatin'izao fotoan-tsarotra eto amin'ny firenena izao. Afatra izay misary teninao zay maranitra tahaka ny sabatra roa lela, ka dia ao anatin'ny izao fotoana ankatoky ny herinandro masina, izay andro vitsy melohany nandresenao ny fahafatesana zao Tompo, dia mivavaka aminao izahay mba jereo ny izao tontolo izao, izay miaina ao anatin'ny izao ady iraisam-pirenena, ady amin'ny hery tsy tamaso izao. Tompo malalo, misy ny firenena zay tsy afaka mandevina tsony ny maty ao aminy, ka dia mangataka aminao izahay, mivavao anay Jesosy malalo, mba tsy ho levina ny finoanay, mba hahafanay manana fanantenana, fa ho avy ny fotoana zay amarananao izao arety mandoza amin'izao tontolo izao. Tsarovy mandrakariva Tompo, ny mpiara-mivavaka isaky ny fiangonana tsirairay maneran'izao tontolo izao, indrindra fa eto amin'ity firenena ity, ary ao anatin'izany ny mpiara-manompo eto amin'ny FITSANGANAN'NY Mankadikely, zay tsy mifankahita intsony fa miombabavaka any an-tokantrano any. Tompo malalo, fantatray fa ianao dia mahay ny zavatra rehetra, fantatray fa ianao manana ny fotoananao zay amarananao izao arety mandozy izao, kanefa mangataka aminao izay Tompo,
ny famaranana izany ao anatin'ny fotoana foy arak'izay azonao atao, arak'izay sitraky ny fonao, fa dia matsiaro mangerifiry ny vahoakanao. Ka ny andro pasika, andro naresenao ny fahafatesana tompo, dia mba fahandreseny ny vahoakanao ihany koa. Maneran'izao tontolo zao indrindra eto amin'ny firenenay, izany arety mandozy izany, ka ho foana ny fangirifirina na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy an'izao no vokatra zao arety mandozy zao. Maro ny tianay angatana tompo, kanefa fantatray fa ianao Andriamanitra dia malala zay mahasoanay, ka na de tsy nangatanay aza dia ho tanterahanao ho aminay. Dia amin'ny anaranao mavonjy no angatanay izany vavaka izany. Izany vavaka izany dia tianay manakamba anazy amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaranao mpianatra fa izay manao hoe: Renay zay nandanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atantaky ny nandanitra, meo ananina sasazo anay, mamelany elokay, tahaky namelana zilaka taminay, ary zampitondra ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Teraka amarone ny tsodrano zay tonona somena ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety rivana. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.